dia amin'ny kafaliana indray a tompoko lahy sy tompoko vavy a no hiara-banatsika izay fatra-panaraka n'izao fandaharana tafa izao. Ny fandaharana tafa moa dia efa hainareo fa tafatafa madinika miaraka amina olona efa ataontsika hoe na mpanakanto na mpandrarà ka tafa teo amin'ity fiainana ity a eto dago ny resaka ao anatin'izay. Rehefa somary miova somary mampiasa argot ohatr'izay zany namana dans spiro dia efa hainareo tsara izay hoe vahiny tanoranora olona mpampiasa argot ihany koa zay ny vahiny ao miaraka aminazy a. Dia efa fahafantarako an'le bandy akama aloha zany a stylo no ahafantarako azy fa ny ahafantaranareo azy a tsy haiko a fa aleo izy ny resaka an'le izy zany a fa io izy io akaikiko io a asehoko anareo hoe zao moa zany bandy zany raha meko sipapa fotsiny nareo misy tamaga zay ny farany a fa misy bandy anankiray zay tena ny lancé be an'io zavatra io tamin'ny fotoan'andro mipirano fotoana kelikely mipirano io dia tonga dia hainareo fa anatin'ny vazo lery misy an'izay le hoe BOGOTA kopinareo ngamba zay midika an'izay resaka Bogota itsika eto a bandy Bogota ny tamaga zany no miaraka amintsika eto a dia io lery io faly miarabana stylo a faly miaraba ny mpanaraka fandaharana tafatafa stylo kofa eto tamaga Bogota tamaga zany hoe hosti zany hosti ny ahafantaran'ny kama rehetra ny mofo zay le nom de guerre raha hosti raha vao définissé-va na raisina tsotsotra zany ianarana hoe hosti zany dia ohatran'ny fandraisan'ny olona anazy dia le ohatran'ny hoe le hosti tsabo reny sa zay mihitsy ny nangalana an'le nom de guerre zany hoe tsy zay mihitsy le izy zay mihitsy le izy fa le nakako an'le hosti avy amin'le anarako hoe stylo ihany satria ny ray aman-dreniko raha hoe nametraka ny anarako hoe stylo stylo ny tena tokony ho izy fa stylo ny voasoratra ny zareo mpanoratra amin'ny copie zany dia tazomiko le izy hoe stylo dia navadikako fotsiny hoe hosti dia ohatran'izay le izy fa tsy dia hoe zavatra hafa be zay le izy zany iza marina ao zany raha stylo zany bandy tamaga Bogota tamaga moa izy teo dia za rapper zany tamaga dia velatra anatin'le tontolo velatra be anatin'le tontolo le nanomboka tamin'ny taona firy zao raha stylo no tao anatin'izany atao hoe Bogota zany hoe nanomboka tamin'ny 2001 satria 2000 ny Bogota tamaga no niforona teto Tamatavy dia 2001 zany nomboka tena niaraka tamin'ny bandy rehetra tao niaraka ny aina sy ny nandraisan'ny lerony anako satria Bogota moa tsy hoe zay te hiditra dia miditra fa misy étape maro no ahafahanao miditra ao zany fa tsy hoe zay te hiditra dia hiditra fa isaorana ny ery zalahy zany nandray anahy hitany ery zalahy hoe mety ny zavatra tokony hoentiko ao anatiny dia zay koa no hoentiko miaraka amin'ny raha teto manko zao ny tena hoe mpamorona amin'ny Bogota dia mety nanontaniako an'ity fanontaniana ity ihany izy fa raha stylo manko zao ny eto akaiky keto dia amin'ny raha stylo mametraka an'le fanontaniana hoe raha misy zany ny Bogota fohy be zay fantatsika hoe ao tanà dia raha ohatra misy koa ny Bogota tamaga dia mety misy koa ve zany ny Bogota amina faritra hafa misy Bogota Bira Tanà Fianara fa mivelatra be na trany Finda misy daholo zany zao tsara ho fantatra zany hoe efa tonga hatrany Finda amin'ny Bogota misy daholo misy atsika daholo manao ahoana ny fomba fahitanao an'le hoe fivoaran'ny rapigasy eto amin'ny tanàna zany amin'izao indrindra fa ho an'ny aty amin'ny faritra Atsinanana rapigasy zany eto tanàna mandeha mandroso izy fa zany hoe ny kofoboay zany misy le fa olda be misy ny vao misonitra samy manao daholo ary fa tena miezaka ny manao zay farany mety
masany miezaka manao zay farany mety zany anatin'le izy fa tsy ohatran'ny taloha tsony zany hoe fampiafafa e fa tena miezaka ary ny vokatra efa betsaka fa zany hoe tena fivoarany tena hitako am'le izy a ny bandy zany a miezaka mamoaka zavatra tsara ny taloha ihany koa ny bandy na ny vaovao na ny taloha zay vao saikete mihitsy hoe na ny olda na ny olda na ny new school ya samy manao tsara daholo. Efa misy firy eo zany zao ny tena hoe sanganasan-draha stylo manokana zany ao anatin'izay tontolon'ny rap malagasy zay. Efa maromaro zay maromaro tsy haiko hoe ny anisanazy ohatrany tsy de voaisako loatra fa maromaro izy e zany hoe ny rapkira moa fa misy ny tena marina zany atao ny album efa misy ny album fa misy ny album efa navoaka ny mitondra ny teny hoe mpanohatra hoe mandeha 17 reo izy ye raha vao maheno an'izany titre zany fotsiny hoe tena mpanohatra le izy de tonga de be deaibe koa mandray amin'ny lafiny hoe resaka politika be ve zany sa inona no mahatonga le izy natao hoe mpanohatra le album. Velatra be le izy velatra be satria tsy voatery hoe amin'ny politika ihany ianao manohatra fa na amin'ny lafiny fiarahamonina ianao afaka manohatra zany hoe amin'ny fomba fanoratra ianao zany de afaka velatra be manohatra hoe inona ny tsy mety, inona ny tokony avaozina, inona ny afatra tokony apita de zay le manohatra. De inona moa zany tena hoe matetika ny tena afatra tena hoe voizin'ny rastelo ao anatin'izay sanganasa afakary rastelo zay. Na zany a tonga de zavatra iainany daholo be na manan-karena na tsy manan-karena satria za miaina amin'ny tontolo tonga de tsisy saranga amin'ny tanàna moa zany tanàna ghetto ghetto de hitako daholo zany hoe zao ny fiaina aty amin'ny ghetto de zao ny fiaingany olona hoe mba misy saosy de haintsika daholo zany haintsika daholo zany hoe ohatran'izao zany zavatra tokony ho apita anatin'le vazo raha ohatra ka hoe mijery za amin'ny lafiny hoe olona amin'ny ghetto ahoana ny fomba ampiakarana ny moralan'ny olona amin'ny ghetto mba hampisonitra anazy ho amin'ny toeran'olona manam-bola ohatra de ny manam-bola indray nefa amena cause hoe ohatran'izao ny tokony hitondrasanareo ny olona aty amin'ny ghetto am'izay zany samy miaina etantantsika rehetra. Raha ny tenen'le taona nidirana tao anatin'ny resaka hoe rap gasy sy ny resaka hoe Bogota teo Rastelo de hitako hoe mbola tao anatin'le vanim-potoana mbola le ataontsika hoe mamaivay ihany zany tamin'izany fotoana zany le hoe vao hoe mirapy zany ianao de efa ahilikiliky ny fianakaviana ahilikiliky ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany de somary mavesabesatra zay zioga zay nanao ahoana no misedrana an'izany tao anatin'izay fotoana zay tamin'ny vao hoe niditra hoe tena hoe fantatra hoe tafiditra clan Bogota zany. Zany hoe ohatranahy zany za zany miaina tanatin'ny fahazazako hoe tsy de tena hoe mipetraka tamina ray aman-dreny de ny mozika moa zany tena nizahako sady natombo ny moralako hoe hiaina eto ambonin'ny tany io zany ny heriko voalohany zany ny tena natsangana hoe afahako miaina inona raha zany tena nahatonga Rastelo hoe safidy le hoe rap gasy mihitsy le iangaliana. Ny rap gasy zany amiko misy message misy afatra be de maro be ny eritseritra tanatin'ny lohako maro be ny zavatra tiako tenenina fa tsy voafehin'ny hoe atao hira tsotra le izy afaka mamorokira karazany maro be tsy voatery ho rapy raiko mamorona hira afaka ohatran'ny rapy fa
tsy any zany le andeha ataoko fa afaka ameko olona le izy de ny olona manao anazy ihany amin'le tena itiavako anazy ary mety hoakafizin'ny olona zay mety makafy an'le gadony fa ny anazy zany rapy ny fidiko satria ao zany nafako mivelatra mampivelatra ny saiko mihitsy zany ny fomba fijeriko ao zany ny tena mampivelatra ny saiko hoe zao no tokony hitondrasako ny fiainako entiko miady amin'ny fiainako de rapy nge tsy miaingo raha tsy fitiavana an'le mozika voaloha fitiavana an'le fivoarana zay ny tena rapy fitiavana fivoarana satria ny olona matomo rapy de misy zavatra tiana hovaina be ao anatin'ny manodidina indrindra ao amin'ny resaka toetsaintsika ny matetika ny olona na de feo fotsiny de mety manova ny toetsaina nefa rehefa maheno rapy ave misy raisonnement ohatran'izany ny afaka hitondrasana ny fiainany naninona no heritona tao aoriana nitsanganan'le Bogota teto Tamatave ianao no mitsofoka tao anatin'ilay vondrona Bogota mbola niandry n'le izy hoe tena nijoro tsara sy tena hoe maro-potitra ve sa hoe inona no nahatonga an'izay sa mbola hoe tena namolavola kely aloha sa nandinika hoe izy mety vondrona afaka iaraha-miasa koa satria be dia be ny vondrona rapy gasy eto amin'ny tanàna de naninona koa no nisafidy hoe Bogota mbola be za fanontaniana zany zany hoe zao ozy ty zany efa niaraka ny salamina kofo baibobaka be zany hoe misy ara na de hoe clan na rapy mbola tsy miforona efa niaraka atao amin'ny herlerony zay efa niaraka niaina be de eo ny fifanakalozana araka mozika moa zany mazava ho azy ny rapy ny kolotsaina rehetra fa zany hoe za kosa zany natonga safidy Bogota to zany tena hitako hoe fijery tonga de hitako mety tamiko nafako tonga de hoe mivelatra be fa zany hoe ny fiarahako tamin'ny bandy niarako hatramin'izay reo mavelatra ary tena ery zalahy koa ary ny tena navelatra nafatarako ny hoe Bogota de ny safidy am'izay za teo nihaino vazo manaraka ny émission de eo zany vao tena kopiko hoe ato Bogota tiany mety amiko tiany tena tiako tiano afaka tena ho fiainako mandrakizay mandramaty mihitsy zany tonga de Bogota mandramaty io mandrakizay tao anatin'izay raha sy de loha inona ny tena mba hoe fahatserovana mba hoe nafinaritra anao indrindra hatramina Bogota anao zay de inona ndray kosa mety hoe tena mety hoe nasorenanao indrindra mba tsy tenenako hoe nasosotra anao indrindra mahafinaritra anahy indrindra amin'ny Bogota aloha zany le firalaina le fiainanao anatiny zay aloha tena zavatra hatramin'izao zany mahafinaritra anahy foana hatramin'izay raha hoe zavatra mahasosotra aloha tonga de tsoky eto mbola tsara nisy zavatra nasosotra anahy mihitsy atao hatramin'izay tena mbola tsara nisy na de hoe bandy akama miaraka amina anatin'ny tontolo raha mbola tsara nisy nasosotra anahy hoe ama hoe ao anatin'izay hoe vondrona Bogota zay ianareo manko efa ao anatin'le sokajin'le old de nitenitenao teo misy an'le hoe misy an'le news koa ao de manao ahoana n'izay le hoe fandraisana an'le news aty aoriana zay mbola misy ve hatramin'izao de isaky n'inona nareo mba manao triage mampiditra membre ao anatin'le Bogota sa hoe janona aminareo efa ao ihany fotsiny le izy io zao ny amin'ny bandy news zany hoe ny am'izao aloha Bogota ny Tamaga aloha zao koziko ny Tamaga satria eto aloha zany am'izao mbola tsy misy relève tsika mbola tsy nisy bandy vaovao aloha niditra efa ela be zay fa misokatra be zany Bogota Tamaga hoe mandray bandy zay vonona iaraka satria le izy ane zavatra kolotsaina fiainana le izy zavatra hoe iainana andavanandro
ary ny cowboy tonga de manitsy raha ohatra hoe misy zavatra tokony hoe ahitsy zavatra tokony tsaraina ary ny cowboy nge tsy manavaka na izy fa zavatra misy fotsiny zao ohatra hoe cowboy hitra Bogota de izy ihany tonga de efa matsapy hoe fa ao anatiny ao le Bogota de fantany hoe ato no misy ana zay zany le izy zay zany hoe aza misalasala mihitsy ianareo fa mbola mijorony ato hoe Bogota sao de misy matoritory lisany any ambadibadika any mijoro ny Bogota misy izy eto Tamega de afaka manantona lisany aiza marina moa zany zao ny toerana tena hoe ahitana ny Bogota sa misy contact mba ahafahana miserasera raha ohatra ka any hoe taloha moa zany ny Tombo Baravia le ampitan'ny Cap reo fa izy zao moa zany efa tsy etsony izy zao ohatrany hoe vatanay fotsiny zany sisa fa izy ao anaty fonay foana ary de mbola Baravia foana zany de mbola zay foana ny akobonykilo hoe Baravia mbola mafana fo anaty mihitsy ka mafana vody am'le Baravia mihitsy izao zay zany mandray foana na ohatra ka hoe misy zavatra tiana ifampiresahana hoe tiana hoe ifanatonana de mivelatra be zay afaka mandray afaka mifampiresaka afaka mifanolo hevitra na de tsy hoe anao zavatra tsy voatery anao zavatra ihany ifampiresaka fa de hoe misy fiarahana hoe zao ranga ndao mba hiaraka anao zavatra hafa akoatran'ny rapy na akoatran'ny muzika afaka manao satria zay Bogota mivelatra be amin'ny zavatra rehetrarehetra ary tianay koa zany hoe hiaraka amin'olona mbola tsy fantatra azy zany mihitsy satria ny olona nge samy manana ny heritseriny ary manana ny tiana tongavina daholo ny olona rehetra matominy eny tambony tany fa tsy hoe iny izy olona de ny vatana sy ny masony jery fotsiny ohatran'izay fa misy zavatra tena tongavina daholo ny olona rehetra ambony tany merci beaucoup Stelo tamin'ity tafatafandroany ity mahafinaritra ny resadresaka de inona sy antenaina fa mbola misy ny fotoana mba ahafahantsika miserasera indray ao anatin'izay misy havatra aveo ampitaina aloha hoan'ireo vondrona Bogota rehetrarehetra manerana ny nosy hatrany Efinda ary ihany koa ho an'ireo ataontsika hoe azandry kely aty afara ary afatra moa zany hoe Bogota nefa kopy izy amin'ny zava-tsaretrarehetra atao mbola kozany mbola ady foana tsika de mitovy foana ny zavatra ataontsika lady foana de ho an'ny akoatrany hoe Bogota rappeur eto amin'ny tanàna indrindrandrindra zany hoe aza miafafa manao zavatra toizy foana le fika toizy foana le revy aza janona mihitsy satria lasa enjehan'ny heritreritra indray raha ohatra hoe tsy anao satria fa iny efa ny matimatesany iny efa nandaniana fotoana io koa moa zany tsy maintsy hoe andaniana vola izy matoa nandaniana fotoana miaraka ihany reo de le fasy foana fa niafatra mila tsipy raha ohatra hoe efa misy fotoana efa tsy elaela tsy nanao za mihiny fa mety efa miangonao le hevitra raisiny penina raisiny tastara de alefaso maiky eo miambina ny mpakafy mihainy foana masay zany mijoro am'le zavatra tiany masay zany manatanteraka an'le nofinofy satria raha tsy manao nofinofy ianao tsy afaka anao zavatra ianao manana maizy anao ny nofinofinao mahanao ianao zavatra ataonao mahainao ianao avy eo de iny ny afantaran'olo anao iny no fiainanao zany tena izy eritreretintsika fotsiny zao hoe zany hoe doublenina zany zao zokobe zany anatin'ny tena atao hoe Bogota zany doublenina zany tena teneniko anareo fa raha resakitsika doublenina de mieritreritra nareo hoe taninarivo ihany mety mahay an'izany fa naiza ao ambana de mahalala an'izany daholo rehefa bandy ny aina tanatin'ny hoe old school tanatin'ny tontolo andrako io mahay an'izany daholo ary raha bandy mpandika tantaran'ny rapigasy koa eto Madagasikara de mahafantatra an'izany hoe doublenina zany de ohatr'izay io zay ny revy miainga de faranana eo ny resaka fa manjary lasa be laoasy be zay de lasa tsy tafatafatsony ty fa lasa zava-lasa be lasa zay ok sur bye bye daholo manam-piona